PDP ny resaka nandalo tam'le resaka hoe immigré avy any États-Unis sekaly efa ty Madagasikara. Ny ankampiasan'ny olona teto de nanao réaction basika sy faran'izay réaction na garabola. Action, réaction, condamnation. Ny mpanorona ny Mikael Lanzay de action, réaction, admiration. De nitady ny fialan'ny président Mikael ny sasany satria hoe mivarotra tanindrazana izy efa nifanaiky tamin'ny Donald Trump nahazo vola. Ny nanao admiration zay ny mpanorona ny Mikael de niteny hoe non tsisy zavatra voasony zany io, tsy mbola nanaiky an'izany mihitsy ny président, zany ny tena président maninazo-ndamosina. Donc action, réaction, admiration. Ka tsy nisy apport intellectuel mihitsy oentina i-éduquer na population ary anampina koa ny président André Fanapahan-kevitra amin'iny resaka iny. Ka resaka garabola be daholo ny nataonareo teto zany. Garabola daholo ny nataon'ny lehilahy magnitso ambo, ny nataon'ny Petram-bava, ny nataon'ny Saint-Ia. Garabola daholo ny raisonnement anareo. Ndana miverina eny amin'ny W nareo de manaova cours du soir. Fa tsisy apport intellectuel mihitsy na tsisy culture amina resaka fiarahamonina ny nataonareo. Ny zavatra tokony atao de zao: action, réflexion, proposition, de zay vao manao condamnation na admiration. Zany hoe ialatsika le triptyque comportemental, action, réaction, condamnation, fa miditra tsika amina resaka quadriptyque comportemental, action, réflexion, proposition, de zay vao manao condamnation na manao admiration. Ny tiako tenenina de ity: reo rehetrarehetra zay nangataka ny fialan'ny président Mikael de zao ny teneniko anareo. Voa 2 volana izy ny teo de angataka ny fialan'ny zay nareo fa mino fa ny président ho avy eo manaraka eo de tsy hanaovan'ny Donald Trump démarche koa proposition ny zany zavatra rehetra zany. Zavatra efa nataon'ny Donald Trump amin'ny fitondrana any amin'ny tany andalam-pandrosoana rehetrarehetra zany. Ity proposition andefasana immigré ty de fa nataony tamin'ny Rwanda. Ny Rwanda nanaiky 250 immigré no raisiny 250 immigré ary efa nahazo sekina 7 500 000 izy. Ny Ghaniana nanaiky, ny Ougandais nanaiky, ny Guatémaltèque nanaiky, ny Hondurien nanaiky, ny Mexicain nanaiky, ny Salvadorien nanaiky, PDP nanaiky. Fa nisy koa ny nanda ny Nigériana, nanda ny Barbade. Ka ny tianao tenenina zany de zao: nizaniza ny olona asolonareo azy eo, izy foana ny proposition. Tsy ho sakananao Donald Trump ikotikôty ny président africain rehetrarehetra hoe ahoana lesy zala am'izay ny nataony amin'ny Mikael ny ahoana Mikael misy immigré reto alefako any aminareo de mitombo ny fifankatiavatsika fa ameko vola ianao sady ianao bokosy ny tena intelligent de tsy ho voasakanao ny olona ikotikôty ohatry zay fa ny anjaranao fotsiny de milaza non tsy m'intéressé any ny offre anao tsy zanrako ianao. Ka na angataka ny fialan'ny Mikael ho anareo de ny président tonga amizay de mbola kotikotiny zareo. Ka inona ny tokony ataotsika? Asa manao raisonnement na garaboly nareo andana miverina any an-tsekoly miverina eny amin'ny W de manaova cours du soir mba hampiakatra ny nivoan'ny débat eto. Ka ny ataoko eto zany de hampiakatra ny nivoan'ny débat. Ilaza amitsika fa hoe fomba efa fanao ny tandefana io ka mila mitandriny tsika ary de mila armé tsara culturellement sy intellectuellement mba hanohitra ny zavatra ataony zareo. De varo manaraka an'izany manana proposition koa rasanatia ka ho tonga ihany zany. Ary na tsy tonga de manana proposition an'ireo zay efa misy eto amintsika eto satria misy ny efa nampidirin'ny mpitondra teo taloha. Bonjour les amis, bienvenue aux inconnus sans rancune pour les ennemis. Ka araka ny teniko teo zany de resaka momba n'le immigré zay tiany président tadiavin'ny Donald Trump afindra eto Madagasikara. Oka hazava amitsika rehetrarehetra fa fomba efa fanao ny tandefana ho io zavatsy io. Ary nanomboka tany amin'ny fanjanahantany
na tsy resaka immigré resaka politika na immigré tsy tiana hipetraka any amin'ny toerana misy an'zareo nalefan'zareo taty Madagasikara fa immigré mahantsa avy any amin'ny tany misy azy any de alefany aty amintsika mba hanakorontanana ny fiarahamonina. Zany nataony mpanjanatany iny efa nandefa le colis asiatique taty Madagasikara izy ary tsy taty Madagasikara ihany fa nalefan'zareo tany Sud-Afrika, tany Kenya, tany an'Île Maurice. Zay ny mahatonga le karana be dia be eto amintsika eto anie. Tsy le izy misy tonga eto amintsika ny problème am'le karanany fa zareo reriany no manana an'le levier économique an'le firenena de en même temps tsy misintégrer zareo de ny afarany mikorontana ny fiarahamonina gasy. Donc efa nataony zareo zany tam'le fandefasana colis asiatika taty Madagasikara de tonga tamin'ny andron'ny tsiranana mbola nanao an'izany ihany koa zareo satria nisy ny fanarana tamin'ny tsiranana de nahatonga ny Comoriana sy ny Réunionnais tonga teto Madagasikara, nisy ny sasany niasa tany sakay namboly de tamin'ny andron-dratsiraka tsy olona anizay nitadiavin'zareo alefa tamin'ireny fa fako simika vao may tena dangereux ty resaka tamin'ny andron-dratsiraka ty fako simika ny saika nataon'zareo teto Madagasikara. Hitanao am'izany ny effet-na cancer sy ny maladie letry nateraka. Tsy haiko na nekeny ratsiraka ny resaka proposition iny mbola kely ny tenanay tamin'izany ka tsy haiko zay ny afarany le resaka fa zany hoe proposition monnayeny zareo tamin'ny vola le izy tamin'izay de tonga tamin'ny andron'ny Ravalomanana io no nahatonga le sinoa be dia be eto amintsika reo. Nisy proposition ihany koa tamin'ireny vola no namena de nisy mihitsy koa ka proposition oentina anakorontanana ihany koa ny tiako teneny na oentina anakorontanana ny fiarahamonina économique sy socialy ny Madagasikara za. Nisy an'le resaka hoe Daewoo tamin'ny andron'ny Ravalomanana koa saika hividy tany ny Koréanina tatsimo 1 million plutôt 700 000 hectares ny saika vidiny zareo. Zany hoe raha atao arakeviny zany fampitahana de ianala manga ray manontolo iny zany saika nomenany zareo amboleny zareo vako. Imaginez ny korontana économique saika nisy tamin'izany de tonga tamin'ny andron'ny sy social mazava ho azy korontana économique sy social de tonga tamin'ny andron'ny isa moa ty izy première mandany 2009 ny andron'ny Irina Rajoelina de le tamolona sy ny isa moa ty Sri Lankais zay manao safira sy BDP eto Madagasikara de tonga tamin'ny mandany Rajaonarimampianina ny Pakistanais sy ny Afghan tonga teto de tonga koa ny tamin'ny andron'ny isa moa ty izy andron'ny isa ty ray ty andron'ny enfin deuxième mandany andron'ny Irina Rajoelina de tonga ihany koa ny Pakistanais de ny tombony isan'ny Pakistanais de nisy koa le saika amarotana ny nosy sakatia zay nataony andron'ny Irina Rajoelina. Zany rehetrarehetra zany efa fanaony vazaha ka nahanongana filoham-pirenena ianao filoham-pirenena avy eo de ameny tambatambazany zareo koa. Ka ny zavatra faharoa tiako tenenina de manoloana an'izany zavatra rehetrarehetra zany inona no ataotsika. Ny ataotsika de zao mila ometsika force ny mpitondrantsika zany hoe elevetsika kely ny débat hitondrasantsika apport culturel intellectuel ivezevantsika zany le resaka mba hananany iza moa ty présidentsika élément ahafahany manapa-kevitra sy hanomezantsika force azy zany. Ny tokony natao zany de zao ny nareo conseiller BDP ao reo zay niarany tolona nanjodana ny andron'ny Irina Rajoelina, madame Fanny Soahernaevo zay lasa ministre, Rahamanana Patrick zay lasa conseiller ny premier ministre, Mikolo conseiller ny président, aizinareo kay satria fitiavan-tanindraza no nitolomanareo omeo hevitra ny président, tologo hevitra izy omeonareo hevitra izy fa zavelan-deriry zay de zavatra tokony lazaiko anareo zay. Fa fako manaraka an'izany nareo assemblée nationale koa zay koa ny fomba
oentina hiady am'izany zavatra rehetra zany mba tsy ho tonga eto amitsika le resaka hoe immigré tonga eto. Nareo amin'ny assemblée nationale, nareo amin'ny assemblée nationale de zao tokony ataonareo, tokony saizisevanareo ty dossier ty a, de manao enquête parlementaire nareo, de raha hitany tandrefana fa tsy ny président ny république rery ihany manapa-kevitra fa ny assemblée nationale koa se consacré amin'ny dossier io a, de hieritseritra deux fois zareo alohan'ny anaovana proposition satria tsy olona rery ho sarotra ny fanapahan-kevitra aty Madagasikara aussi izy zareo. Ary indrindra manome hery ny président nareo ahafahan'ny président milaza hoe tsy za rery ane manapa-kevitra amin'io monsieur le nisolo ho anareo zay conseiller ny président Trump de zao niteneniko anareo tsy za rery manapa-kevitra an'io fa ny assemblée nationale mbola iresaka amin'ny assemblée nationale de afaka miala bala ohatry zay ny président omena force izy zany satria na président de république izy io misy subira pression koa izy ka mety matahotra izy sao de ataony sasany salamy madoroa na matahotra izy sao de tsy hanome vola ny zay mpamatsy vola de misy coup de pression ohatry zay miatra aminy ka raha be de be ny manapa-kevitra am'le zavatra anankiray ary fantatry zareo fa mifonctionner démocratiquement à la façon normale zany ny roanzany institution politique eto Madagasikara, ny assemblée nationale zany maka ninona ty misaisir an'le dossier ohatsy reny de hieritseritra deux fois ho zareo tandrefana alohan'ny négocier zavatra rehetrarehetra amin'ny présidence. De fahatelo de fanampon'izay koa de ny inona moa ty izy ny organisme international tokony andray an-tanànan'io zavatra io koa fa tadidinareo tsara fa ny organisme be de be ny organisme international misy eto Madagasikara miaro ny zon'olombelona sy miaro ny zon'ny immigré satria na africain na pakistanais izy io anie manana ny zony koa fa tsy hoe avy any Amerika izy de atsipinao fotsiny aty Madagasikara aty manana ny zony ny olo reny fa ino moa problème ny pakistanais sy ny anina fa zany hoe ny tiako tenenina de ny iarovana ny fa anampinan'ny président am'le fanapahan-kevitra hanoherany an'izay zavatra zay de ny organisme non gouvernemental ny international ohatra nahasakana ny accord zay nataony prime ministre Rishi Sunak prime ministre britannique tam'izany fotoana zany il y a 3 ans tam Rwandais de saika andefasana ny immigré débouté amin'ny demande d'asile tany en Angleterre alefa ny Rwanda de ny organisme international ONG zany international nanakana an'iny satria zareo manana visibilité à l'international la zareo de zareo nitabataba be de voasakany an'iny zay zany tokony ataotsika anampinany président Michael. De ny zavatra fahatelo tiako tenenina de ity raha sanatsika tonga eto marina reny olo reny zany de tsisy zany na zay rehetrarehetra efa eto amitsika eto reo zany rehetrarehetra efa eto amitsika eto reto zay nampidiriny Rajaonary Mampianina sy nampidirina tamin'ny fitonjana tany taloha tany tamin'ny Andry Rajoelina sy ny karazany reo immigré be de be reo raha tsy manambola hiainany ane reo olo reo eto Madagasikara za mino fa tsy ampiray volana koa reo de mitsoky eto ny eto Madagasikara raha mandositra ny fahantrana eto maikak zareo vahiny avy any ivelany tsy mahalala zay tsy sy avaratra koa eto Madagasikara fa matoa tafapetraka eto reny olo reny de omena vola izy ka problème eto zany mahazo vola zany zareo hoentiny anaovana business sy hoentiny ividianana tany na ividianana trano ka ny tena problème eto zany de itsika tsy tompony vola eto Madagasikara tsy manana souveraineté monétaire tsika na any amin'ny banque centrale zany na ny banque commerciale la BDB misy eto amitsika banque commerciale la BDB misy eto amitsika raika amby folo angamba nisan'izy io any vahiny daholo tsisy any malagasy tsy ananany malagasy décision any amin'ny conseil d'administration any ka ny tokony ataotsika zany tokony mba misy banque any Malagasy farafahakely ny antsasan'io de reny mpitsoponenina tonga eto reny ataotsika miaina sala amin'ny fiainany gasy rehetrarehetra eto Madagasikara izy apetraksika any ambodiny sotry izy na any Sabonama na aiza moa ty eny Ambodimita na eny Anosy be de na any anaty hazo isotry
de ho hita raha zakany fiainana eto izy matonga malagasy sahirana miaina an'izany de tsy hitako zay tsy iaina am'zareo ny fiainan'ny malagasy koa fa raha miaina ohatr'izay ry zareo sura fa afaka ray volany reny de hitsoka eto na ny olona alefan'ny Donald Trump eto ary hitsoka afaka ray volany raha maîtriser-tsika ny resaka vola ka tsy ometsika vola izy tsy ometsika crédit zany tsy mahazo crédit zany izy sala amin'ny malagasy tsy mahazo crédit rehetrarehetra miaina sala amin'ny malagasy rehetrarehetra eto izy ka zareo tsy mahalala ny atsimo sy avaratsy eto afaka ray volana fotsiny reny de hitsoka eto ny akabeazan'ny malagasy raha mahalala ny atsimo sy avaratsy ho iaho teo mitsoka no ny fahantsana misy etoko maikako zareo ka io resaka vola io ny tena central am'le izy satria tsika tsy manam-bola zany de tambatambazon'ny olona vola sy fantany fa hoe azo fidiana vola tsika de andefasany le olona débouté amin'ny demande d'asile rehetrarehetra de le olona débouté am'izay koa rehefa tonga eto de miomponenana eto satria mahazo vola amin'ny banky rehetrarehetra izy satria tsy tsika ny tompon'ny fizarana vola satria tsy ananatsika ny banky tsy ananatsika fahefana de mahazo vola reny olona reny de manao business eto de miomponenana eto satria hitany fa mahavelona tsara azy neto satria manan-karena ny antsika eto fa zany hoe ny karen-karena zany hoe ny vola ny tsy ananatsika tsy ananatsika fahefana or io vola io azotsika tsara d'une manière farany zay tsotra ary facile ny ananatsika fahefana amin'io fa mila mahalala ny resaka monétaire tsika ary za zao efa nanao vidéo momba an'izany zarazarao le vola ary mbola hanao vidéo ngeza de ngeza momba an'io resaka vola io fa iny moa resaka hafa fa de ho faranako ny resaka fa efa lavalava ihany zay fa ny tiako tenenina fotsiny de zao inona moa ty izy efa fomba fanao ny tandrefana io mila ometsika hery ny président Mikael ahafahany manohitra ny décision ny tandrefana ny institution rehetrarehetra zany sy ny organisme international non gouvernemental tokony hifandrimbona se consacré am'le dossier de amin'ny hevitra ny Mikael rasanatisana de rasanatisana atsika tonga zany zavatra zany nefa tsy irina ny atongavany ary indrindra ireo mpitsopony nefa eto reo de ataotsika miaina sala amin'ny malagasy rehetrarehetra izy fa afaka herinandro fotsiny reo na afaka ray volana de hitsoka eto ka zay sy zay le izy longo maro fa manaraka manao resaka bebe koa zany ary indrindra anao resaka momba ny vola ka de soasoava iaby tsika ciao bonne journée